Tonga sao daholo zanagasikara mbola avinareo tafatafarisadresaka momba fiarahan'olondro ihany resantsika androany de hoe raha tanana nampiasaina de ahoana tsara sa ratsy mety atahorana inona no mety lozy voalohany raha lava hoho be elahy ambon'izay hohany elahy mainty be de ny dikan'izay tsy maintsy aratra koa nge madama tsy maintsy idiran'ny ireo karazana mikraoba rehetrarehetra azony elahy avy amin'ny loto ny tanana elahy mila madio voalohany esorina ilay hoho mainty be iny rehefa hikasikasika madama elahy ary tsy hoe rehefa hikasika madama fa na rehefa hihinan-kanina ihany koa isika nge indraindray tsy maintsy mandray amin'ny tanana eo mihina hena ohatra mihina mofo dipaina ohatra tsika tsy voatery handray forsety foana fa indraindray mety any an-dalana tsy maintsy mihinan-kanina amin'ny tanana esorina ny hoho mba adio eo ihany koa tsy reraka manoro ho an'ny lehilahy ilay manoro hoe mba borisina amin'ny vinaigitra ny nify sy ny lela rehefa hilelaka madama elahy satria ny elahy rehefa mifoka moly foka sigara sy misotro toaka maimbo be vavan'ny elahy io elahy tsy haheno ny akamaroan'ny lehilahy rehefa lehibe miakatra ny taona tsy maheno tsiro fa ny vehivavy maheno an'izay vehivavy mifanoroka amin'ny elahy io elahy maimbo vava lasa makalolo na mifanoroka amin'ny elahy na elahy mikisina kely eo fotsiny manao ohatran'izany rehefa makanto be mihena ny fofotoaka sy fofon-tsigarana elahy diovina tsara zany ny lela sy ny nify de ilaina toroko teo miala tsara ny hohany elahy ary amin'ny ankapobeny rehefa madio elahy tsy misy olana zany io ary ho an'ny lehilahy tsara raha ohatra ka hoe ity ilay ratsan-tanana ampovoany ity akibe fanondro adala ity no tena tsara ikitiana ny vehivavy ity fanondro ity matetika miasa be foana ity amin'ny asantsika de lasa marokoroko io rehefa tena mijery eo akaiky inge io fanondro fa hita hoe somary marokoroko io fa ny tena tsy miasa de ilay reto anankiroa reto ireo no tena tsy miasa fa raha ohatra ilay kande karoka ilay poangia vehivavy de ilay ratsan-tanana ampovoany ito no tena tsara na amin'ny ankaviana ankavanana io no afaka ikitiana vehivavy ny lela ny ampiasaina ny ratsan-tanana eo ihany koa afaka miodikodina de tsy misy tokony mahamenatra na mampatahotra ny vehivavy ihany koa mba handrisasasa satria izay no ilain'ny lehilahy rehefa hoe miaraka amindry izy mba hifanotona amindry sy hifampizara-fitiavana amindry noho izany aza menamenatra na matahotra fa mba hasasa amin'izay mba hahazoany fahafinaretana ihany koa ilay izy.